mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemiraba antsika revako malalatra ity talata fa 1 ny volana novambra ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko 7. Asan'ny apôstôly toko 7 andiny fa 7 ka hatramin'ny fa 1. Asan'ny apôstôly toko 7 andiny fa 7 ka hatramin'ny fa 1 fa keny amin'ny anaran'i Jesosy. Ankehitriny ry rahalahy, fantatro fa tamin'ny tsy fahalalana no nanaovanareo izany, tahaka ny mpanapaka anareo koa. Fa izany no nahatanteran'Andriamanitra ny zavatra nampilazain'ny mpaminany rehetra raha teo fa hiaretan'ny Kristy iny. Koa mibebay anareo ka miverena aminona ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelona avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo, ary mba hanirahan'ny Kristy voatendro anareo dia Jesosy, ilay tsy maintsy ho raisin'ny lanitra mandra-piavin'ny ny andro fampidinany zavatra rehetra izay nampilazain'Andriamanitra ny mpaminaniny masina hatramin'ny voalohany indrindra. Ray masina manamasinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Asa raha efa mba tojo fanenenana mafy isika ry havana. Eny raha fiainana aloha zany dia tsisy olombelona tsy manenina zany. Tsy misy olombelona tsy mbola tratrany atao hoe fanenenana na fahatserovan-tena ho diso manoloana ny zavatra nitranga, fahatserovan-tena ho nanao ny tsy nety na diso safidy manoloana ny zavatra nitranga anankiray. Amin'ity asan'ny apôstôly toko 7 ity dia misy tenitenen'ny Petera. Petera tsiny nanao ity toriteny ity manao hoe: ankehitriny ny rahalahy, fantatro fa tamin'ny tsy fahalalana no nanaovanareo izany. Nanaovana inona io? Namononan'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana hoy Jeremia 5:5, fa ny tompony aina kosa no novoronareo, fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty ary vavolombelona izany izahay. Izany hoe Petera zany dia milaza amin'ny Jiosy manao hoe novononareo ny Jiosy, novononareo Jesosy, novonon'ny Jiosy teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, ary tamin'ny tsy fahalalana no nanaovana izany. Ary raha tsy tamin'ny tsy fahalalana dia ahoana zany dia tsy tompon'andraikitra zany. Ohatsika manao hoe asa raha ohatra ka efa mba nanenina isika, misy zavatra hanenenantsika. Mandrakariva ny fahatserovan-tena ho diso ka mahatonga fanenenana dia voalohany indrindra tompon'andraikitra ianao. Misy zavatra izay ahatserovanao hoe tompon'andraikitra. Matoa ianao manenina, matoa ianao mahatsiaro diso dia mahatsiaro hoe nisy andraikitra tokony nataoko tao anatin'izay. Misy andraikitra izay na kely napetraka dia tokony natao. Ary izay andraikitra izay dia matetika lasa mivadika nenina. Mahatsiaro ny tenin'ilay mpanoratra anankiray antsoiny hoe André Gide, tany amin'ny taona 1930 tany izy nanoratra ny hoe ny tena mampanenina ngiuzy izy dia tsy ny hoe zavatra natao, fa ny tena mampanenina dia zao ny zavatra tokony natao nefa tsy natao nefa azo natao tsara. Ary mandrakariva tokoa dia ny tena mahatonga fanenenana amintsika, ny zavatra nataontsika efa mampanenina ihany, fa ny ankabeazany nenina ao anatin'ny fiainan'ny olombelona dia ny hoe misy zavatra tokony nataoko ary azoko natao nefa tsy nataoko ilay izy. Raha mba nanao an'iny amantsy, raha ohatra ka mba nifitaiko ihany mantsy, raha mba nianatra mafy amantsy, raha mba nahafoy kely fotoana kely fotsiny amantsy, raha mba niezaka kely niaro-toro kely fotsiny amantsy, sy ny sisa rehetra dia raha mba niaino anjanako amantsy, raha mba niaino ny vadiko amantsy, raha mba niaino ny mpiara-miasa tamiko amantsy, raha mba be dia be ny raha mba zay ao anatin'ny olona, dia mampatsiaro ny teny André Gide hoe mandrakariva dia ny fahatserovantsika diso na ny nenina ty anatintsika dia mandrakariva ateraky ny
tsy fanaovantsika zavatra, ateraky ny tsy fandraisantsika andraikitra, ateraky ny hoe nisy andraikitra tokony natao, nisy zavatra tokony natao nefa tsy natao. Tsy lay natao ihany ny mampanenina fa lay tsy natao mihitsy koa ny mampanenina. Ary tsy zay ihany koa no mety mampanenina na mety mampalahelo na mety mahatonga ataontsika koa hoe fahatserovan-tena ho diso. Fandrandray mety tsy fanaovana ninninona mihitsy koa aza. Ohatra hoe ndraindray ataovy hoe misy olona anankiray marary mafy, tena tianao le olona, tena tianao le olona asa ray aman-dreny, ray tam-po, fianakaviana akaiky, namana, tena tianao be le olona, tena akaiky ny fonao. Le olona nefa mangiry firy mafy, mijaly mafy izy mangiry firy izy asa efa lazon'ny aretina efa ela izy. Dia rehefa ataonao daholo ny fitsaboana rehetra, atao ny fitsaboana, tsaboana, atao ny zavatra rehetrarehetra satria olombelona, atao aloha efa ny siansa, indrandray aza itsoina mpiandry, itsoina pastera, mopera sy ny sisa rehetra, lasa ihany le olona. Ary rehefa lasa lay olona de zao misy nenina ihany ao anatintsika. Lay nenina dia lay nenina tsy hoe tsy vita lay natao, tsy zay loatra. Tsy hoe nisy zavatra tokony natao fa tsy vita, ndraindray mety pitrangy zay. Fa tsy zay mahatonga an'le hoe misy zavatra misy mampatsiaro hoe misy nenina mampatsiaro hoe mahatsiaro ho diso, mahatsiaro hoe misy zavatra tokony mampatsiaro fangiry firiana ary mampavesatra la alahelo. Inona ny antony? Satria ao anatin'ny olona, ao anatinao ao dia rehefa misy tsinona fahatsapana hoe satrinao hiala am'ilay fangiry firiana. Raha ohatra ka ataovy hoe asa tsy fantatro terin'ny varavarana ny tanana. Raha terin'ny varavarana ny tanana, marary be zany le tanana terin'ny varavarana, dia mamaky anao de zao anala lay tanana am'le varavarana tery. Ary rehefa anala le tanana am'le varavarana tery dia satry mba ho afaka le fangiry firiana. Ary dia izay lay mahatonga manenina eo anatrehan'ilay hoe lasa ihany le olona, mahatonga le hoe manenina, mahatonga hoe mijaly, mahatonga hoe malahelo de hoe lasa ihany le olona. Tsy ny hoe satria tsy nitsabo, tsy hoe satria tsy nanao ny tokony natao, fa satria afaka taminao le fangiry firiana, ohatrany hoe ohatra misy fitiavan-tena ao anaty, ohatra misy fitiavan-tena ao anaty dia nanao hoe afaka tamin'ilay fangiry firiana. De zay fahatsapanao maivana tam'ilay hoe lasa ihany le olona, mampatsiaro hoe diso satria ohatrany satroka raha lasa izy, na hoe ohatrany maivana satria lasa izy, na hoe tsy hoe satry fa lasa fa hoe maivana satria eny délivrance ho azy any iny, de mahatsiaro misy izay fangiry firiana izay. Hotsika manao hoe ao anatin'ity boky ny asan'ny apôstôly ity dia miresaka fampatsiahivana i Paoly, i Petera, ny hoe misy fahadisoana zay ateraky ny tsy fandraisana andraikitra, na misy fahadisoana ateraky ny zavatra zay natao mihitsy. Ndraindray mantsy malala amin'ny fiainantsika olombelona de zao, rehefa te hiala amin'ny fangiry firiana isika dia tsy maintsy misy olona indray hiaran'ilay fangiry firiana, hiaran'ilay, zany hoe ndraindray tiatsika hiala amitsika ny fangiry firiana, fa iny fangiry firiana iny zavatra mafy iny de zao ny fanalatsika an'iny de manjary mifindra any amin'ny hafa indray izy, ary zay mahatonga ndraindray fanenenana atao anatintsika. Eto amin'ity asan'ny apôstôly ity dia Jesoa no nitondra ho Petera eto, Jesoa no nitondra izany nenina izany, Jesoa no nitondra izany fahatserovan-tenantsika ho diso izany. Ao am' Jesoa ihany no misy zany fanasitranana ny nenina izany. Eto zany reto jiosy mpamono'olona reto de hoy Petera manao hoe raha ny tena marina ange de zao hoe tao anatin'ny tsy fahalalana nanaovanareo zany.
miteny marina aminareo fa namon'olonareo, namony zanak'Andriamanitra nareo, novononareo lay marina ray tsy manatsiny nandiny faefatra ambin'ny folo nefa ngedy izao hoe tao anatin'ny tsy fahalalana nanaovanareo zany hoe nanaisotra ilay aratrapo, nanaisotra ilay alahelo lay nenina tao anatin'ny jiosy ny anazy Petera mba hitaona azy ireo hitodika ao am' Jesosy hoe hoy izy amin'ny andiny manao hoe ka mibebay ianareo ka miverena hamonona ny fahotanareo mba ho avy ny andro zay famelomelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo ary mba nirahany ny Kristy voatendry ho anareo de Jesosy. Iavako ny mahamaiky an'Andriamanitra tsy ny anameloka atsika, ny mahamaiky an'Andriamanitra tsy ny fahatserovantsika tena ho diso loatra, tsy zay ny zava-dehibe amin'Andriamanitra, tsy ny nenina fahatserovana hoe misy zavatra nataoko tsy nety, na misy zavatra tokony nataoko nefa tsy vitako, na misy zavatra tiako ahilika ka nikisaka tany amin'ny hafa le izy fa mba maika loatra hanamaivana ny tenako, maika loatra ny ala amin'ny fangirifiriko de nanjary nakisako tany amin'ny hafa le fangirifirina. Tsy zany ny zava-dehibe voalohany indrindra amin'Andriamanitra, tsy nenina ny zava-dehibe voalohany indrindra amin'Andriamanitra fa ny fahatserovana hoe ao am' Jesosy no misy ny famonjena, ao am' Jesosy no misy ny fampahirezana. Mety ho diso foana ny olona amin'ny fanapahan-keviny tahak'izay nitranga tamin'ny Jiosy, zay mahatonga ny Petera miteny hoe tahaka ny mpanapaka anareo, nanaraka ny mpanapaka anareo fotsiny nareo, nanaraka zay mpitondra anareo nanaraka anareo fotsiny ireo mpanoran-dalàna, reo mpisorona be, reo fariseho no nitarika anareo omboy de nanaraka an'izay fotsiny anareo fa tao anatin'ny tsy fahalalana nanaovanareo azy hoy Petera. Fa izao anefany aza mijanona ao anatin'izay nenina izay, aza mijanona ao anatin'izay hoe tokony ho tsy nanao an'izay na nanao an'izay dia diso. Ny zava-dehibe de tsy mijanona eo amin'ny fanenenana, ary zay ny dikany hoe fibebahana, ny dikany hoe fibebahana de ny fahatserovatena ho tompon'andraikitra tamin'ny zavanitranga, fahatserovatena ho nisy zavatra azo natao kanefa tsy natao, na fahatserovatena hoe ny fihetsika natao na fialana tamin'ny fahamarinana na ny zavatra nydikaina dia ny fibebahana de zao fanekena hoe tena diso azany, diso zany fanapahan-kevitro zany, diso Andriamanitra zany lalana nataoko zany, diso zany zavatra nataoko zany. Tsy zay fotsiny antsoiny hoe fibebahana fa zay fahatserovatena no hoe diso, fa ny fibebahana de zao fitondrana izay fahadisoany zay eo anatrehan'Andriamanitra, ary zay ny tiany Petera hiala ao anatintsika. Tsy ampy ny fahatserovatena ho diso fa tsy maintsy entiny eo am' Jesosy zay mba ho sitrana, manimba mantsy ny fahatserovatena ho diso fotsiny dia mitovy amin'ny tahotra de miteraka aretina, miteraka tebiteby ary miteraka mety ho fahalainana, miteraka ratrapo amin'ny lafiny maha-olombelona io. Noho zany dia tiany Petera ho afaka am'izany fahatserovatena ho diso zany reto jiosy reto. De izy manao hoe mitodia am' Jesosy mandana manatona an' Jesosy, eto aminy le fahadisoana, eto aminy le fanenenana, eto aminy lay zavatra niverina ho tsy nety na zavatra tsy vita ho eto am' Jesosy io. Rehefa koa malala ny fibebahana zay tiany soatra masina iainantsika de zao fiverenantsika amin'Andriamanitra. Mety misy fanapahan-kevitra tokony natao, na mety misy lafiny zavatra tsy vita eto am' Jesosy, ao am' Jesosy no mameno an'izany rehetra zany, ao am' Jesosy no hanavaozana izany rehetra zany, ary tsy hoe fiaran'andraikitra rehefa entinao am' Jesosy, tsy hoe entinao am' Jesosy le izy de lasa vita hoe tokony natao de lasa nataon'i Jesosy ndray ny tohiny, tsy zay loatra, tsy zay loatra, fa manjary miara-miasa rehefa aveo le zavatra, rehefa hoentinao am' Jesosy lay fanenenana, hoentinao am' Jesosy lay tsy nety rehetra, hoentinao am' Jesosy lay zavatra tsy vita nefa tokony natao ary azo natao, na hoentinao am' Jesosy lay zavatra natao nefa tsy tokony natao, dia manjary amboaran'i Jesosy ho planina vaovao indray. Ny zava-dehibe zany dia ny fahatserovantsika hoe ho ao amin'Andriamanitra, ezakazaka ao amin'Andriamanitra hanamboatra ity tsy nety nataoko ity.
rehefa koa malala zay mampahary an'Andriamanitra, izay mahay ny zavatra rehetra an'Andriamanitra, zay mahampitondra an'Andriamanitra, zay mahendry an'Andriamanitra, ary zay mahatonga ny tompony teny hoe ao amin'ny any ny misy ny fiainana, ao amin'ny any misy ny fanamboarana ny zavatra rehetra. Itsika olombelona ngiasa tanan'Andriamanitra raha simba ny famantaranandro dia tsy hoentina any amin'ny mécanicien mpanamboatra automobile, raha simba ny famantaranandro tsy hoentina any amin'ny mpanamboatra piano, fa raha simba ny famantaranandro de hoentina any amin'ny mpanamboatra famantaranandro. Mazava ho azy, raha ohatra ka misy tsy mety ny fiainantsika de tsy any amin'izao tontolo zao no hoentinao, tsy hoentinao any amin'ny mpanompo sampy, fa eto amin'ilay mpanamboatra ilaina aro-tongotra aman-tanana anao, lay mahay ny zavatra rehetra, efa nyteny hoe makanisa ty amiko dia hoentinao am' Jesosy de amboariny ray. Ny fibebahany rehefa koa malala de famerenana ny zavatra amin'ny laoniny na zava-baovao io zany, ahatonga lay hoe tsy hoe tsisy akory ny vokatr'ilay fanapa-kevitra diso, fa manjary amboarin'Andriamanitra ahasoa ny zavatra rehetra. Zava-dehibe zany de zao rehefa koa malala, ny fanalahidy de zao am'izay mety ho tsy nentina ataotsika na ahatsiarovatsika tompony andraikitra, fa adisoana de zao ny zava-dehibe de zao ny fiverenana amin'Andriamanitra, ny fibebahana ary fanekena iova, iara-manitsy, iara-mamboatra amin'Andriamanitra, mba amboarin'Andriamanitra ho tsara ndray no avy. Ivavaka sika, tompo ao misaotra anao zahay raha afaka mamaky zany soratrao masinay zany, ary mampahery anay, mampitraka anay, mampatsiaro anay fa ianao Andriamanitra de mahay ny zavatra rehetra. Ianao Andriamanitra no nahary-tongotra aman-tanana anay, ary na de tsy tanteraka azy zahay de vanginao, tao aminao iova. Mandrakariva tokoa tompo, tsy hainay ny fihetsika tokony atao. Mandrakariva diso amin'ny namanay zahay, diso aminao zahay. Ndraindray misy zavatra andrasana aminay tsy vitanay nefa azonay atao, ndraindray misy zavatra tsy andrasana aminay hiazakazahanay kanefa tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Mety manimba ny fiainanay avokoa zany rehetra zany, na manimba ny fiainan'ny hafa, de mitaonanay ianao hibebaka. Ndraindray misy fihetsika ataonay ao anatin'ny tsy fahalalana, fanapa-kevitra raisinay ao anatin'ny tsy fahalalana. Ndraindray koa aza misy fanapa-kevitra raisinay ao anatin'ny fahafantarana fa tsy mety. Saotra tompo fa ny zava-dehibe aminao de tsy ny alahelo aty anatinay, fa ny fanasitranana anay. Ny mamaky anao tsy ny tsara anay, tsy ny anameloka anay, fa ny anasitrana anay. Raha mibebaka izahay, tompo, misaotra fa mitaonanay ianao hibebaka am'izay rehetra mety tsy nentina ataonay. Mitaonanay ianao hibanjina an' Jesosy zay famelan-keloka fanasitranana, mitaonanay ianao hijery ny hazo fijaliany izay nitondra ny neninay rehetra, nitondra ny alahelonay rehetra, nitondra ny tsy fahatanterahanay rehetra. Tompo, de sitrano ny fonay, sitrano ny alahelonay, sitrano ny ratrapo aty anatinay, ary ovay fo vaovao. Ny fo neny any fanahinao masina de fo salama, fo faly, fo mandresy, fo itoeran'ny fiadanana, fo vonina hikasanao zavatra vaovao, fo matoky fa ny zavatra rehetra de ataonao miara-miasa mahasoa. De ampitoerao ty anatinay Jesosy ny fahatokiana fa manana anao zahay. De jereo ny asanay isan'andro, manampianay am'izay fanapa-kevitra tokony ataonay, manampianay anao ny tsara mandrakariva, anao ny marina mandrakariva, anao ny fanaraka amin'ny sitrapona mandrakariva. Misaotra Jesosy. Amen.